Faly miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana, isika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, iombom-bavaka isika. Jesosy Tompony fiainana eo misaotra anao indrindra izay amin'ity fotoana ity, raha afaka miaraka mandinika indrainy amin'ny teninao, ary manonona indrindra ny fitahina avy aminao mba handraisan'ny tsirairay aina vao indray avy amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo, amen. Androany sika ry havako no amarana ny lohahevitra izay fanodiny antsika. Fa nefa ny androany mahakasika ny hoe iaino ny finoana an Jesosy. Ka ny lohahevitra izay hojerentsika anio amarana anazy dia ilay fanontanian'i Jesosy manao hoe moty avy ianao. Iaino ny finoana an Jesosy, nefa dia mahagaga fa aty amin'ny farany sika dia mametraka an'izany fampianarana izany, fanontaniana izy io izay nataon'i Jesosy tamin'i Petera, moty avy ianao. Tsika rehetra angamba mahafantatra fa misy elanelany ny hoe moty avy ianao sy ny hoe moa ty izay anavy ianao. Raha moty avy ianao dia iza manontolo izay mahazao ary rehetra izany dia tianao daholo. Fa raha hoe tia izay anahy ianao dia izay zavatra ty amiko, mety hoe tianao, mety hoe solomasoko, ny voloko, dia izay fotsiny ihany, dia izay no anarahanao ahy sy hitadiavanao ahy. Fa ilay fanontaniana io mazava moty avy ianao. Rahantsika mamaky eo amin'ny Jaona 1:20 dia ny 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'i Simona Petera: Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fitiavanao ahy. Dia hoy izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny famondrony: Simona zanak'i Jaona, moty avy ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fitiavanao ahy. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanak'i Jaona, moty avy ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moty avy ianao. Koa izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao ahy. Dia hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko. Tantara ny fihaonan'i Jesosy tamin'i Petera ity, nitranga taorian'i Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty. Efa betsaka ny zavatra hitan'ny mpianatra teto ny amin'i Jesosy sy ny heriny. Eny, teo aza ny fahakivian'izy rehetra tamin'ny fotoana izay nisiny ny fanenjehana an'i Jesosy namantsihana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Lasa ny nandeha tany amin'izay niaingany rehetra tany ny mpianana, nisy ny nitsoaka, nisy ny niverina nanarato, dia niverina nantsony Jesosy rehetra indray. Ary dia eto niseho tamin'ny mpianatra Jesosy teo amoron'ny ranomason'i Galilea, dia nametraka tamin'izy ireo ny andraikitra tsiraray avy. Na dia teo ary ny hoe fiparitahan'izy rehetra rehefa tonga ny dona tamin'ny fisamborana sy ny fahafatesan'i Jesosy, dia Jesosy namerina fitokisana ihany tamin'ny mpianany, ary zavatra mahafinaritra indrindra izany. Raha mamaky tsika izao eo amin'ny 7:20 dia hita hoe hoy izy fanotelony: Simona zanak'i Jaona, moty avy ianao. Nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moty avy ianao. Ny intelo eto ry havana dia mampahatsiaro amin'ny Petera nandà intelo an Jesosy tamin'ny fotoana izay nisamborana azy. Fa nafinaritra na teo ary izany fandavana izany dia Jesosy mbola nametraka fatokisana tamin'ny Petera, tsy niteny hoe enao moa zany ry Petera dia efa olona dia tsy hitantsony, fa dia efa sady nandà niozonozona tsy nafantatra, tsy misy anjara andraikitra ao, fa dia napetrany ny andraikitra hoe fahano ary ny ondriko. Izao no fampianarana raisintsika ry havana. Voalohany indrindra dia ity: manara-diny Tompo ianao, tia azy ve ianao? Eny, angamba mety hoe narary be ianao dia nitady fahasitranana.
tahaka n'ilay vehivavy anankiray izay voalaza ao Matiotoko fasivy manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo narary nanao hémorragie izy nandritry ny 12 taona dia rehefa avy eo izy nandre hoe andalo zany Jesosy zany dia hoy izay andeha aho izy dia mba ho samboriko na dia nyrambona akanjony aho zany dia inoko fasitrana dia nandalo Jesosy dia naraisiny tokoa ny rambona akanjony Jesosy reny Jesosy zany fa nisy ny herin'ny miala tao aminy hoy izy dia nitodika izy nijery an'ilay vehivavy dia niteny tamin'ilay vehivavy ny fahasitranana izy zany hoe Jesosy raha nitodika tamin'ilay vehivavy tsy namela azy fotsiny hoe ilay ramborambona akanjo fotsiny ihany no anjaranao na ny isarangotra n'ilay akanjo fotsiny ihany no tokony ataonao fa za mihitsy ekeo hiaraka aminao. Angamba ry havana mety koa hoe sahirana be ianao teo amin'ny fiainana dia araky nampahafantarina anao dia harena sy fananana izy fa azany zavatra rehetra dia tonga ianao nangataka na mety koa maro ny karazan'olona toy izany tia hita izay heveriny fa mba hampatanjaka azy eo amin'ny fiainana dia lasa manaraka an' Jesosy. Izao anefa ny mampalahelo Andriamanitra io Jesosy izay arahantsika io ka tsy izay tiantsika no ataony fa izay mahasoa antsika no ataony amintsika. Izany hoe tsy isika no mitondra azy fa izy no mitondra antsika. Ary ny mampalahelo dia mazana betsaka ny olona mihazakazaka miova karazam-pivavahana satria nakatsy aloha dia tsy sitrana. Tsarovy ry havana fa tsy izay marary rehetra ny lalovan'i Jesosy kory dia nositraniny fa izay nositraniny ihany no nositraniny. Za mampianatra anareo zao dia efa mba nangataka tamin'ny tompo mihitsy Jesosy mba esory tia misolomaso ity efa 4 taona zay nisolomaso foana fa misy koa valim-bavaka ohatr'izao iamponao ny fahasoavako fa nyheriko tanterahana ao anatin'ny fahalemena ka na tsy sitrana aza ny masoko dia nafinaritra any namaky ny tantara amin'ny Paoly apôstôly fa araky ny voasoratra ao amin'ny boky ny tantara na dia tsy ao anaty baiboly ary zany fa voasoratra ao anatin'ny tantara ny soratra ny mpahay tantara Jiosy anankiray i Paoly dia narary maso vokatry ilay fahitana hitany teo amin'ny lalam-ben'ny Damaskosy araky ny hitantsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly niseho taminy ny tompo dia mijamba mihitsy izy no ilay fahitana mazava be dia niteraka arety maso azy zany. Saingy mahafinaritra dia ity nanarary maso azy Paoly dia tsy loza izy ity tompoka mba esory amiko rety ity tsilo ity dia izay mihitsy ilay navaly ny tompo aminy hoe tsy esorina ilay tsilo fa ampoanao ny fahasoavako fa nateo ara nefa izany fahalemena vokatra ny maso marary zany. Ny apôstôly Paoly no anisan'ny apôstôly nanoratra betsaka indrindra fantatsika fa zany manoratra zany mila mampiasa maso be indrindra ary Paoly raha nanoratra dia tany am-pikatrana izy nanoratra boky betsaka indrindra any amin'izany fikatrana izany fantatsika fa mety maizimaizina fa tsy dia mety loatra akory amin'ny toetry ny maso marary fa noho ny fahasoavan'ny tompo dia vitany izany noho ny fahasoavan'ny tompo afaka nanoratra ilay tsy nisotramin'ny tompo fa nanehoany kosa hoe ny fahasoavako andehanana. Misy an'izany eo anatin'ny fiainana ry havana Andriamanitra no mitondra ka ny angatahan'ny tompo aminao tia azy ve ianao izy aloha izy tiavina fa ny sisa rehetra manaraka avokoa rehefa avy eo. Ny faharoa dia ity somary manakirahirana antsika ihany amin'izao fanontaniany Jesosy hoe moty avy ianao zao. Ny faharoa dia izao raha manontany an'i Jesosy manontany anao Jesosy hoe moty avy ianao dia mba miandry valiny izy zany miandry valiny izy. Ny any-patakatrytsika dia ny olona mifankatia anankiroa miresaka ka raha mba manontany ianao hoe moty avy ianao dia mba ianao ve mamaly an'ilay olo tianao hoe eny tiako ianao. Isaky mba miresaka amin'i Jesosy ary ve ianao dia mba afaka miteny aminy hoe tiako ianao Jesosy mamiko ianao sa vao manomboka ny resakitsika dia le mangataka ny le anazy any le vola le anazy
le iritsika ho aminy eo fotsiny. Raha ohatra hoe manana olontiana anankiray ianao ka mahafantatra hoe tsy misy itiavany ty olona ty afa-tsy noho ny fananako, dia angamba tena tsapanao hoe maratra be ianao amin'izay zavatra izay. Jesosy tena efa tianao nanolotra tamin'ny ainy amonjena anao dia mba hiainy koa re zany fitiavany ianao zany, mba valio fitiavany izy. Enina dia teny tsotra isan'andro raha hoe tena tiako ianao Jesosy, mamiko mba hiala ao amintsika ilay hoe ny tombontsoa sy ny intérêt fotsiny ny mandeha voalohany, fa izay rehetra izay tadidio tsara hoe omen'Andriamanitra ny mahalalany na dia matory aza izy. Ny io mahalala an'Andriamanitra ry havana izay no angatahana amintsika amin'izao. Tonga nofo Jesosy mba hamonjy anao dia efa netiny ho azy mba ho famonjena ho anao koa ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahatokany fa natolony mba hamonjy atsika maimaimpona izy, tsy omeny atsika miaraka amin'ny guveny zavatra rehetra, fa ny voalohany indrindra aloha dia izao: moty avy ianao ny Tompo. Dia mba mahay isika ohatra amin'ny Petera manao hoe: Tompo, fantatrao ny zavatra rehetra, na inona mety fahalemeko, fantatrao koa fa tianao mba tsy ho visaka tsika hiazakazaka ety sy eroa hanenjika karazako ivavahana, satria tombontsoa fotsiny no tadiavintsika ao amin'i Jesosy. Dia rehefa tsy hitantsika ilay heverintsika fa tokony ho izy, dia heverin'ny fahatsitintsika dia lasintsika mandeha. Tsy ry havana, tena tia mihitsy tsika, fa izao aloha izy tiavina fa ilay anazy rehetra omeny ianao rehefa miombona aminy ianao. Dia mamarana izao fampianarana izao amin'ilay tenin'i Jesosy manao hoe: tomera to amiko ary zaho ao aminareo, fa raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona. Moty avy ianao ny Tompo. Dia isika rehetra ny mba samy anao hoe: eny Jesosy, tena tianao. Amen.